Taranja kickboxing zay efa fantatritsika loatra fa dia isan'ny ambiazan'ny Madagasikara ity taranja ity. Ato ary dia isindray ny hetsika goavana eo amin'ity taranja ity ka mitondra fanazavana mikasika indrindra izay ny mpanazatra nasionaly Boto Gilbert. Fandaram-potoanan'ny fédération zany ato dia amin'ny faran'ny herinandro ambony zao zany dia misy ny combat zay karakarainay, zany hoe ny antony karakarana ny combat io zany dia mba izaran'ireo équipe nationale ringa zany dia misy ny ireo équipe nationale zany dia misy en partie ilany zany zay karakaraina sy mivolavolaina zany ireo ankizy klasy A rehetrarehetra any anaty club zay nampivombonina zany hiady amin'ireto équipe nationale ato reto ka ahita tsaritsika zany amin'ny faran'ny herinandro ambony io satria ireo équipe nationale dia ezaka nitazona ny valerany ireo ankizy vao misondrotra kosa ezaka ny défian'ireo équipe nationale ireo zany. Mety katrokady firy no iseho amin'ny fotoana io mety misy efa azo eritreretina ve iza no ady tena mety tsara amin'ny fotoana? Katrokady mety hita amin'io zany mety ahita combat any amin'ny 17 combat tsika na 15 combat io zany farafakeliny. Ny ireo équipe nationale moa dia betsaka zany rehefa misy andreo manana titre champion d'Afrique, misy koa ireo efa manana andreo champion du monde zay ho défiandreo ankizy kely vao miakatra zany dia maro zany leo équipe nationale efa mahazatra antsika ireny betsaka ny ady fa hitady tsaritsika amin'ny fotoana io fa tongava zany ty kickboxing. Aorinan'izay ohatrany hoe mbola misy fiofanana sy passage de grade manao na mahakasika an'izay? Ny fandaram-potoana aorinan'izay dia misy ny passage de grade zany amin'ny 13 juin zao zany zay atao amezana grade an'ireo ankizy. Misy moa ireo ankizy efa betsaka zany ireo équipe nationale tokony hanana ny grade ceinture noire na ny atao hoe ceinture noire premier degré dia eo andalam-pamola volana an'izay zay amin'izao fotoana izao. Ny ao aorian'izay dia misy ihany koa ny combat zay atao any Maurice zany amin'ny 13 juillet zany zay efa ao anatin'ny fanomanantena tanteraka ihany koa zany zay équipe nationale zay hiatrika ny combat io.